manoloana ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalam-panorenana ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena izay miteraka fahasimban'ny toe-karena ka nahatonga ny fitsanganany tanora na rano vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 2024 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 décembre 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ity didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly. Hamaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia, ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana miorina mirariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Araka izany, dia atsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 12 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholona, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vao-miera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Manohy ny asany kosa ny anteny miera-pirenena, ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara, ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana, rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filoam-panjakana, ny governemanta, ny anteny miera-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isan-tsokajiny. Maharitra 2 taona farafahahelany ny vanim-potoana fanavaozana ao anatin'izay no anaovana ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao sy ny fifidianana ametrahana miandalana ireo androm-panjakana vaovao. Natao teto Antananarivo ny 14 oktobra 2023. Sotra tompoko.